Ao anatin'izao tolona izao hatrany taorian'ny fisamborana ansolombam-bahoaka ny Rivonimamo, Rajerson Antoine dia naneho ny atezerany ihany koa ny mponina teny nitoerana teny izay teny Rivonimamo izany ary nidy an-dalambe moa izy ireo naneho n'izay atezeran'izy ireo zay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavana ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny hetsy-bahoaka izay ny hanafanana any Rivonimamo any no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia tsara ihany ny afantarantsika anireto manaraka ireto. Fa noho ankevitra ny Taiona Razafinjoelina, maro ianareo no manontany ny hevitro momba ny hoavy. Amiko dia ireto no mety hiseho 700 nisans ao anatin'izany. Voalohany, tsy tokony hisy fampiasan-kerentsony andio no ireo fampitandremana maro izay voarain'ny fanjakana momba ny fanajana ny zo fototra amin'ny fanehoan-kevitra, sady izy ireo ihany koa no nilaza ho malialina fa hiova famindra ka asa raha tadidintsika sy ho ajaintsika ny teniny momba ny kianjan'ny demokrasia. Manantena izany isika fa tsy setrasetra be tahaky ny manenjika dahalo intsony ireo zandary izay mandeha pick-up ireo fa ny mpianatra tompoko tsy dahalo. Ny faharoa, fandrika lehibe izany hoe hiditra anatin'ny gouvernemanta izany satria tsy ho afaka hanova na kely akory ara raha mbola mivangongo amin'ny olombitsy ny fahefana. Ary rehefa vita ny fotoana ilany maskoty anareo tanora dia azony atao ny manala anareo ka sady ho alam-bahoaka ianareo no halan'ny fanjakana. Azadino fa mila miova daholo ny ACC, ny CENI, ny lalam-pifidianana mba hisorohana ny doublon sy ny halabato maro izay miteraka lonilony eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fahaefatra, tokony avoaka tsy misy atakandro ireo gadra politika ary ajanona ny fanenjehana sy fitoriana ireo izay tsy mitovy hevitra ka afaka ahody an-tanindrazana malalaka daholy ny malagasy rehetra. Vinavina ihany ireo ho fanampina arakevitra anareo tanora. Ny tenako dia tsy mila seza na koa hoe hitarika anareo fa tohizo ny lalanareo fa efa nahavita fanovana lehibe ianareo. Manoloana ny fihetsiketsehana izay misy amin'izao fotoana izao dia hita fa tena tezitra mafy dia mafy ny mponina amin'ny lanam-pirena voalohany iny satria saika feno sakana kodiarana sy vato ary fako ny lalana manomboka eo amtetezan'ny katsaoka. Mitaky ny famoahana solombavam-bahoaka Rajerson Antoine moa ireto vahoaka sy ny vatin-dehilahy ireto izay tena betsaka amin'izao fotoana izao. Raha tsy hivana dia nosamborana tamin'iny andro ny omaly iny ny solombavam-bahoaka ny Rivonimamo Rajerson Antoine izay nosamborana teny tsy adina teny raha niaraka tamin'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana amin'izao hetsika fitakina leo delestazy sy leo herim-pamoretana izao. Taorian'izay moa dia tena voamay aza ny trotra ireo tanora izay naneho ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fisamborana an'ity olom-boafidy ity satria ho ampakain'izy ireo fa tena tsy rariny izany fisamborana izany satria ny olona maneho ny heviny sy ny olona izay miady amin'ny tsy rariny ve nefa dia samborana tahaka an'izao dia tsy ekena izany ho izy ireo hatrany. Eny nidina ety an-kianja izahay satria mila masoandro mibalika ho an'ny gasikara, tsy mitarika izahay ho izy ireo hatrany. Misafidy ny haneho hevitra amin'ny mampanao gazety ihany koa fa nalaina sary nefany mijoro aty amin'ny tanoran'ny université n'Ankatso izahay manentana azy ireo tsy aherisetra sy saina tsara fa tsy hoentiny fo eo anatrehany hetsika izay atao. Olony fihavanana sy filaminana ary fitiavana izahay isoranay any Andriamanitra izay vitanay ho ireo mpanao gazety ihany koa. Hoy Andro Concept, gagao monsieur le président amin'ny ity teny ity. Raha misy ny azo atao mba omeo anay ny anay. Fotoana toy izao isika mirahalahy no ny fampiresaka tao amin'ny Supreme Center ary nilaza ianao hoe aza manahy andra fa jireo koa ary tsy maintsy ampina sy atsangana daholy ny rava rehetra ary nasainao ny kalme ny rava fanananao tamin'izany. Itomboko lahy Jona Elite moa no nanarakahy ary nandohalika sy ny gogony tomany teo hoe very zahay isika telo lahy no teo aveo isika niatrika ny mpanao gazety frantsay. 70 taona aty aorina na ariary aza tsy nahazo tamin'ny fanjakanao izay ianao ny lohany
malgré tous les démarches izay efa nataonay kanefa mbola manome toky ihany ianao fa hiova ankehitriny. Izaho tsy mpanao politika ary tsy mivolona ny ho amin'izany fa tena raha misy ny ho ataonao dia atoloram-pahabe maso fa hividianako groupe B na panneau solaire ho any Ampitatafika sy ny 4e arrondissement izay nifidiahy ho conseiller tamin'izany fa raha ny ambim-poko tsy ilaiko antsony izany. Asa raha tadidinao monsieur le président teniko taminao raha iray fiaramanidina isika sy anao avy any Maurice izay nilazako taminao hoe dia vitanao very raha lahy ny nijery anay fotsiny tamin'ireny. Izaho aloha tsy mino hoe hoy ny havatry nyty olom-pirenena itya makany amin'ny président Andry Rajoelina taorian'ireo kopakambava sy fampantenana izay nataony ho an'ireo vahoaka nefa dia tsy misy tanteraka akory amin'izao fotoana izao. Amin'izao nefa dia tsapa sita fa mbola miha mafy ihany ary tsy miha maro ihany izany fampantenana izay ataony filoham-pirenena izany ho an'ny vahoaka malagasy izay miady mafy amin'izao ankehitriny izao ao anatin'izao tolona fanafahana ny Madagasikara sy tolona fiadivana ho amin'ny fahaleovantena tanteraka sy hitsinjovana ny hoavy ny taranaka mampara. Avoay ny député Dirceu Antoine hoy ireo vahoaka marobe nimeritry tosika izay ndidina andalambe tamin'iny andro ny omaly. Raha izany namaro ny vahoaka dia tena maro dia maro ary hita fa tena miray hina sy miray fo ireo vahoaka manohana an'ity olom-bofidin'izy ireo ity ary miara manohana an'izao hetsika amin'ny lieu de lestage sy leo jadona amin'izao ankehitriny izao midika izany fa tena tsy mila any fitondrany Andry Rajoelina intsony ireo vahoaka ireo amin'izao fotoana izao na dia manao ezaky ny rehetra aza ny filoham-pirenena izay mamikitra mafy ny seza sy ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary mampiasa an'ireo mpitandro filaminana mba ho hery famoretana any vahoaka nefa ny vahoaka kosa etsy an-daniny dia tsy manaiky lembenana amin'izany rehetra izany ary tsy anaiky ireo vahoaka ireo raha toa ka tsy mivoaka ity olom-bofidin'izy ireo ity fa tena tsy rariny izany fisamboran'olona eny an-dalana izay manao fihetsiketsehana amin'ny fitakina ny rariny sy ny hitsiny nefa dia vavambasy ny ho setrin'izay ary fisamborana ny valiny ho izy ireo hatrany. Ka dia andrasantsika no mety ho toy nyty raha ity asa raha voavoaka ihany isombavimboaka raha Dirceu Antoine asa raha ho tazomin'izy ireo hatrany izy io ao anatin'izao fihetsiketsehana izao nefa tadidio fa raha mbola mitohy io fisamborana sy raha matahora io dia voamaika aza hia mafy ny tolona ary mety hia maro ihany koa ny maty ao anatin'ity hetsy-bahoaka ity satria ny vahoaka tsy hanaiky lembenana izany mihitsiny. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.